Mbola finaritra miarahaba antsika rehetra ny tokantrano. Mbola afaka miverina eto an-tranontsika. Anambara ny hatsaran'ny tompo ihany koa ijoro Vavolombelona fampahirizana anao. Mety hoe misy tiany tompo ambara aminao ampahirizana anao mba tsy ho kivy, mba tsy ho amin'ny fo amin'izao fiainana izao, indrindra amin'ny fiainana ara-panahintsika. Mitondrako ny fijoroana Vavolombelona eto. Izao moa zany tsy nisy titre fa araka izay ambaran'ny fanahy masina eto dia mino fa ny tsirairay samy anana ny manandrify azy hivavaka antsika. Andriamanitra tompo tsara indrindra saotra anao satria mbola afaka anambara ampiainy ny vahoakanao ny tianao ambara ampahafantarina anay fanahy masina. Miteneny ianao, mitenena aminay satria ianao ilay fanahin'ny ray, ianao ilay fanahy izay mitarika anay amin'ny fahamarinana, mampatsiahy izay rehetra tsy tadidinay, izay tsy fantatray. Karaha ijoro Vavolombelona eto aho amin'izay rehetra nataonao amin'ny fiainako, amin'izay rehetra lalovako Jesosy ao, tianao ampahafantarina ny hafa ihany koa. Mitenena fanahy masina, voninainao izahay. Amen. Amen. Alohan'ny hitondrako ny fijoroana Vavolombelona fampahirizana anao satria misy ny nofy, misy ny fijoroana Vavolombelona. Amen. Misy ny révélation, misy ny fahitana. Alléluia. Arakaraka izay hitrarian'ny fanahy masinao zany no zarahintsika zany. Vakiko ny tena Andriamanitra atao Mpitsara 2:20 andiny fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo azafady ka hatramin'ny faha 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra dia naniraka izy napaka ireo andriana ny Filistina nanao hoe miakara amin'izao indray mandeha izao fa efa nambarany any tao am-pony rehetra. Ary ireo andrianan'ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondana any Samson natory teo andohaliny dia niantso lehilahy ka nanaratra ny foto-bolo 7 amin'ny lohany. Dia vao izay no nampihetry azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia hoy raha vehivavy, amely anao ny Filistina ry Samson. Dia nifohatra amin'ny torimasina izy ka nanao hoe hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka netsika ny tenako ka tsy fantany fa ny tompo efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony. Dia nitondra azy nidina nakany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadra varana ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Amen. Alléluia. Io ten'Andriamanitra io zany hitondrako ny fijoroana Vavolombelona ho voninahitra Jesosy irery ihany. Ary ihany koa ny ten'Andriamanitra izay narahantsika teo dia manambara ny tontolon'ny ara-panahy, manambara ny ady rehetra tretsika kristiana dia zavatra tsy tamaso miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra itsika. Ka ny zavatra rehetra izay hitantsika maso io zany mandalo amintsika io zany dia efa plan any amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Efa planina ataony. Ohatra zao amin'ny ara-panahintsika, ohatra ka hoe amin'ny fanarahantsika an'i Jesosy dia misy efa planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika hatramin'izay, hatramintsika tany am-boaka dia efa teo Jesosy. Alléluia. Dia tahaka an'izay koa ny Satana, efa eo ihany koa izy manam-planiny amintsika hanimba antsika. Amen. Hanimba ny fiainantsika, hanapotika ny fiainantsika. Ka itsika zany dia mila mitandrina mandrakariva amin'ny ataontsika rehetra, amin'ny diantsika rehetra. Marina indraindray zany misy tsy maintsy lalovantsika reny zavatra reny. Ny zavatra izay hoe mandalo amin'ny fiainantsika reny tsy maintsy hoe lalovantsika
satria izahan'Andriamanitra ny finoatsika, izahan'ny toetratsika, izahany ny atraizany fifandraisantsika aminy. Moa ve tsika hifikitra amin'ny atrany, moa ve tsika mahalala ny marina, sa sao de mandeha fotsiny amin'izao zay andehanantsika. Fa indraindray zany avelan'Andriamanitra zany lalovantsika reny alalahany Jesosy, mahalala ve tsika hoe mandeha amin'ny lalana marina sa mandeha amin'ny lalana tsizy sa mandeha amin'ny lalana izy. Satria indraindray misy heverintsika lalana fa marina nefa tsy mahasoa atsika le lalana. Ka mila mitandrina atsika amin'izay fotoana izay. Ny Satana zany de miditra foana amin'ny alalan'ny olona. Amin'ny alalan'ny olona no ampiasainy. Amin'ny olona na io mpanompon'Andriamanitra na io kristianina, satria misy foana ny virjina dala, misy ny virjina hendry. Ka tsy voatery zany rehefa hoe mivavaka makany am-piangonana, mamaky baiboly, mitory ny filazantsara eto na ohatra hoe za mitory eto de hoe avy amin'ny Jesosy. Amen. Fa ny voa no afantarantsika azy, ny toetra no alalantsika azy hoe kay tsy avy amin'ny Jesosy ty olona ty, raha tsy mibebaka izy ka miala amin'izay toetra an'izay. Amen. Ka Satana zany miditra foana amin'ny alalan'ny olona. Hitantsika teto Samson niditra tamin'ny alalan'ny Delila izy. De Delila teto nataony devoly fitaovana anapotika ny fiainan'ny Samson. Misy olona anankiray tsapoizitsika, mety namantsika kaiky io, mety ankohonantsika io, mety tena olona prosy atsika io, tena hoe ataony devoly fitaovana apotika ny fiainany ara-panahintsika raha atsika tsy mailo, raha atsika tsy fetsy. Mila zany tsika manana fahazavan-tsaina, fahendrena, manana fanahy manavaka, mahalala hoe avy amin'ny Jesosy tsy avy amin'ny Jesosy, fa raha tsy izay potika ny fiainantsika. Satria mety olona tena akaiky atsika nataony devoly fitaovana hanimba ny ara-panahintsika. Amen. Dia hitantsika zany Delila nataony Satana fitaovana teto amin'ny alalan'ny hoe tiany Samson izy, fitiavana, de mitambatambazina hoe inona ny point faible anao, inona ny azafady, inona ny herinao. Satria izay foana zany tadiavin'ny Satana amintsika. Le herintsika io mihitsy ny tiany ho maty ho potena, satria rehefa iny mihamalemy de mora aminy miditra. Fa raha iny mbola mahery eo tsy afaka miditra izy. Ka tadiaviny zany point azoana n'iny herintsika iny, le fifandraisantsika amin'izay inona ny hery tena hoe mampahery ny ara-panahinao, tena mampitombo ny ara-panahinao amin'inona, amin'ny alalan'ny fifadikanana ve, amin'ny alalan'ny vavaka ve, de iny zany no tadiavan'ny lalana anapotika an'iny ahafahany hiditra. Alleluia. Satria raha mbola mirehitra eo iny de afo, tsy afaka miditra izy, tsy afaka miditra. Ka teto zany Delila fitaovana nataony Satana anapotika ny Samson, ahatonga Samson tsy havita ny iraka ampanaoviny tompo azy. Mila miambina tsara atsika. Alleluia. Satria na zavatra kely de andavo atsika. De rehefa azony Delila ny volon'ny Samson natapaka, de tsy izy rery nandeha namonina Samson fa nitondra ny antso, ny andrian'ny Filistina, dikan'izay ny antso devoly be dehibe izy andeha tena hoe hamono an'ny Samson tanteraka. De hitantsika fa ny voalohany indrindra ataon'ny Satana de le maso mipotseriny tsy hahita, zany hoe fahajambana ara-panahy. Eo amin'izay zany nidirany amin'le fahajambana ara-panahy, ajambany ara-panahin'le olona anankiray. Eto moa zany tena zavatra hoe mivaingana, tena hoe raha tena hoe le maso mihitsy potserina. Fa amin'izao vaninandro ianatsika zao de miditra aloha izy amin'ny alalan'ny olona. Amen. De ao lambolambony eo rehefa azony tsikelikely amin'izay sitomony amin'izay de hanjambainy manomboka miala le masotsika, le fahiratantsika zany, le masom-panatsika misokatra manomboka mikatona tsikelikely io, akatony tsikelikely io, angalariny le nofy azonao, satria le nofy fahitana zay hitantsika io de io le fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Zay mahatonga atsika tsy azontsika atao ambanin-javatra ny nofy asehon'i Jesosy atsika, satria iny zany alalantsika ny ara-panahintsika, fifandraisantsika amin'ny Jesosy
efa mialavitra an' Jesosy aho zany, misy fampitandremana amin'ny Jesosy foana. Amen. Mba hahatonga antsika tsy ho variana. Alléluia. Ka hitantsika potsitra amin'izay masony de Samsona de nentiny tamin'ny trano famatorana. Rehefa avy amin'izay tsy avelany amin'le trano iny eo ianao fa esoriny tao ianao, hiala amin'le trano izay misy anao fifandraisanao amin'ny Jesosy, esoriny tao ianao handeha amin'ny trano hafa amin'izay hamatorana ianao tanteraka amin'ony ianao. Amen. De izay zany hitondrako le fijoroan'ny vavolombelona, satria tamin'izay fotoana izay zany de tena nafana tena hoe mafana ny ara-panahy. Mampanetretena ny ijoroako vavolombelona fa mino aho matoa mijoro eto de misy olona tia ny fanahy masina ho kasiana ny hoany. De amin'ny alalan'ny namana no nidirany. Amin'ny alalan'ny namana za tsy nafantatra fiveriko hoe olona raha eo amin'ny Jesosy sy ny sisa zay ny teniko hoe mila mitandrina atsika. De isan'andro miaraka eny ka efa za tsy malala, efa manala ny fiainam-bavako tsikelikely ilay Satana. Amen. De tsy vitan'izy rery no niditra, araka an'izay voaraintsika teo hoe miditra amin'ny alalan'ny olona izy niditra tamin'ny Delila, tsy Delila rery niditra fa nitaona fanahy hafa amin'izay izy. Rehefa mahazo toeranao izy de mitaona fanahy hafa amin'izay. De tamin'izay fotoana izay moa zany rehefa tonga tao zany tao tonga tamiko tao foana le namako, de avy eo nitondra olona hafa zany hoe tsika mila mitandrina foana, mila manontany an' Jesosy foana tsika, fa tsy hoe ny olona rehetra no azontsika hoe ho ampidiritsika ao an-tranontsika, na ny olona rehetra azontsika raisina satria tsika kristianina de hoe satria za kristianina de manampy ny olona rehetra manao, satria na de zany ary misy lalana idiran'ny Satana amin'ireny. Amen. Hoy tsika hoe tena malahelo an'ity olona ty, tena manampy an'ity olona ty, nefa misy fandrika ao. Ka alohany zany tsika manao zavatra de manontany ny Tompo foana. De tamin'izay moa mbola satria anatra ao anazy zavatra zay, tena hoe nampinarin'ny Tompo ato aty nanomboka nahaizako amindra, satria indraindray ampandalovin' Jesosy reny ahaizantsika mamindra hitandremantsika. De tamin'izay rehefa tao zany izy de niteny misy namana sahirana sy ny sisa, de nandray an'le namako da mifoko. Tsy ratsy ny manampy olona, tsy ratsy ny mampiatrany olona, tsy hoe tsy ampiatrany olona anao, tsy zay ny tiako ambara, fa mila fantarinao iza ny olona ampiatranao, iza ny olona miditra ao aminao, satria na io olona miditra aminao ao mitondra fanahy hafa manafika anao. Tao tokoa de tena hoe eo vao fantatro amin'izay ka ilay izy fandrika, satria rehefa tao tafiditra tao le olona tsy nanana fotoana ivavahana, tena hoe tsy nanana fotoana mamaky baiboly aho de eo le olona, de eo le namana miresaka, de tsy resaka vavana fa resaka zao tontolo zao. De ahoana moa makinao baiboly, anao mamaky baiboly ao, ny olona miresaka zao tontolo zao, automatique zany rava zay rehetra voarainao teo. Ka ilay devoly mihitsy niditra tao an-tranoko zany anala napotika ny fiainana ara-panahiko. De rehefa tafiditra le io rehefa tafiditra ao amin'izay le Satana nankatoerana tahaka ny Samsona teto, tafiditra tao amin'iny de tena hoe namono, de tena hoe napotika, tena tsy nana fiainam-bavaka intsony aho. Mandeha mivavaka de mandeha mivoaka ivelany, tena mitady an'Jesosy, Jesosy vonjeo fa tsy manana fotoana intsony ivavahana. Za tsy miady amin'le olona, za tsy manome Jesosy satria mety ao amin'ny tsy fahalalana koa le olona, tsy mahafantatra izy, fa le devoly manao azy fitaovana. Ka ianao tsy afaka tsika tsy zay le hoe tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika, tsy miady amin'ny olona tsika, fa tsika ny miantoraka any amin'ny Jesosy, ka Jesosy niady tsika. Alleluia. Ka tena hoe niantoraka amin'ny Jesosy aiza ny alehako, fa tsisy fotoana intsony ivavahana. Amen. De tamin'izay zany hoe de tena hoe
hitantsika le nitondrany Satana, nitondrany Filistina ny Samsona tany amin'ny trano fitoerana famatorana. De tahaka izay zany nandeha zany amin'ny toerana tsy tokony alehako noho ny hoe hitady zay fanafahana zay, kanefa vao maika pira tany, vao maika pira ihany koa ny zavatra nanjo. Fa tena rehefa tafiditra Satana, zay zany mila iambenantsika, ambenantsika ny varavarana, ny varavarana tsy idiran'ny fahavalo amintsika, satria rehefa izy tafiditra de tena makatoerana ary anapotika atsika tanteraka. Amen. De tamin'izay fotoana zay tena hoe hitako nambaran'ny tompo amin'ny nofy misy olona manome lampy de le lampy maizina, zany hoe tsisy jiro zany lampy amin'izao fotsiny de misy vaky le lampy. De hitako le vavy manome le lampy de raisiko de hitako le lampy maty. Ina moa dikan'ny lampy? Ampoule atao irehitra, atao fahazavana. Izaho zany tiany tompo ambara tamin'io, satria izaho amin'io tena efa hoe nentiny amin'ny toerana tsy tokony hisy ahy ihany. Amen. De jereko zany le fanahy masina mihitsy zany misitaka efa miala, de tsapako mihitsy mivavaka ao maina, tena maina, satria tsy ohatry ny fanahy masina. Halleluja. De tena hoe ambaran'ny tompo zany hoe le fiainana ara-panako ao anatin'ny aizina. Tsy vitan'izay fa mbola nanofy aho, de hitako mihitsy tena malemy, tsy afaka mihetsika, satria zay nambarako hoe ny zavatra tontolo ny ara-nofy anatsika ao de tontolo ny ara-panahy. Amen. Hitako zao mihitsy zao lay fanahy ratsy be de be maro tonga tondra antsy amin'ny nofy io amin'ny antsy fa izany rehetra zany io zavatra hitantsika amin'ny nofy io tanteraka amin'ny zavatra iainantsika, satria zany tena hoe hita efa malemy aho, satria tsy manana hery aho, tsy manana fotoana tsony, tsy manana fiainam-bavaka tsony aho. Hitako fa tena voafatra amin'ny toerana tsy tokony hipetrahako aho de hitako mihitsy tonga amin'le nofy le fanahy ratsy be de be izy ireo, manatombotomboka miantsy, tombotomboka miantsy. De za tena tsy mahatohitra satria tsisy hery, tsy ampivavaka, tsy ampy fa naseho tompo azy zany reny hitsanganako hiantsoako azy. De taitra za tamin'ny nofy de hitako malemy. Jesosy tsy aty amin'ny toerana tokony hisy azy aho zany. Halleluja. Tsy tia amin'ny toerana tokony hisy azy zany. Eo zany natsapa mihitsy tena maina tanteraka. Tena tsapako zao ny niala ny fanahy masina. Tena non Jesosy. Hitantsika ny fiainan'i Davida zay niantso an Jesosy. Davida zay niantso rehefa matsiaro maina izy, natsiaro nanoto izy, tena tsy namela an'Andriamanitra irery fa tena nitady an'Andriamanitra izy. Zany koa no nataoko tao anatin'izany natsiaro maina. Rehefa maina tseo ny fanahy masina, tena tsapanao tsisy dikany ianao, sahala ny taratasy. Halleluja. Ny fanahy masina io no mahatsika kristiana ny fanahy masina. Fa raha vao tseo ny fanahy masina, tena mila arovantsika mafy ny afon'ny fanahy masina zay ao anatsika. Halleluja. Fa tena natsapa efa voafatotra ny fanahiko, efa maty, zany hoe velona ara-nofy fa ny fanahiko efa maty. Amen. Fa ny tompo nanafaka ahy. Halleluja. Ny teny nomeny ahy de teny tao amin'ny Exodus 5:12 nomeny ahy. Izy lay nampisaraka ny ranomasina mena, ny tanakavanany mahery no anafahany ahy koa. Io tenin'Andriamanitra io nomeny ahy, novakiako io tenin'Andriamanitra io. De tamin'izay aho sady efa maty ara-panahy no reraka amin'ny asa, de tena hoe vavaka de efa mivavaka manao tsy anjery. Halleluja. Io Andriamanitra tsika io, Andriamanitra fanahy. Izay mahatonga Jesosy miteny, izay mivavaka amiko izy de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
Ka raha tsika tsy amin'ny fanahy no vavahantsika dia fombafomba zany rehetrarehetra zany, tsy manatrika ny tompo. Fa Jesosy dia Andriamanitra fanahy. Amen. Ary ny fanahiny no apetrakiny ao amintsika. Ka saro-piaro izy amin'ny fanahy masina izay ao anatsika. Saro-piaro izy ka mila mitandrina tsika. Ny olona ampidirintsika ao an-tranontsika, mila mitandrina tsika. Ny olona iresahantsika, ny olona andehanantsika, mila mitandrina tsika amin'izany rehetrarehetra zany. Satria mety handavo atsika. Tahaka nahazo ny Samsona teto. Lavo tamin'ny Delila. Tsy Delila rery fa mbola nitondra fanahy be dia be hamono an'i Samsona. Ka izay mihitsy ny tanjon'ny fahavalo dia ny hamono antsika tanteraka. Kanefa kosa ny tompo eo rehefa antsika mitaraina miantso azy. Nitaraina tamin'i Jesosy aho. Nitaraina taminy aho. Nanofy andray mandeha. Nahita hazavana nisokatra ilay varavarana. Nisy hazavana niditra. Dia ilay hazavana niditra nitondra fanomezana, nitondra sakafo, nitondra gazy, nitondra le varavarana nisokatra zany hazavana dia misy olona mitondra entana ao ana. Haleloia. Dia nitaitra. Mba tsara ao zany nofoko zany. Dia kay ny tompo efa mihaino ilay fitarainako teo. Nanafaka izy tany amin'ilay toerana tsy tokony nisy ahy. Dia hitako mihitsy ny tanan'Andriamanitra nitondra nafaka satria raha jereko zany tena hoe na ny vola tanana tsy ampy fa ny tompo. Fa be dia be ny zavatra nesorina hatramin'ny entana. Haleloia. Misy izy ireny koa tsy ankasitran'Andriamanitra. Amen. Be dia be ny zavatra hoe nesorina fa izaho tsy nijery an'ireny intsony. Tsy nijery hoe very ny fandrinako, very ny bodifotsiko, very ny farafarako, very ny vilaniko. Tsy nijery an'ireny aho. Hitantsika Joba. Very hatramin'ny zanany, hatramin'ny fananany fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Na dia teo ny fahamainana ara-panahiko. Tsy nitsahatra ny tady an'i Jesosy. Tsy nitsahatra aho. Niantso Jesosy hoe vonjeo aho Jesosy aho fa tsy avelako anao raha tsy mamonjy aho. Namonjy ahy tompo. Na dia very hatramin'ny fananako aho, very hatramin'ny tranoko aho, fa namonjy ahy Jesosy. Ary nanome fanomezana. Haleloia. Tsy napoiziko no entiny amin'ny toerana fanomezana. Haleloia. Amen. Tsara ny tompo. Tsara ny tompo. Dia tena hoe napetrany amin'ny trano maimaim-pona, nanao repos. Niofa-trano izy niantoko ny rehetrarehetra. Haleloia. Mba hampiverina ny ara-panahintsika indray, hampiverina ny ara-panahiko indray. Dia tena hoe tao anatin'izay dia tena hoe tao anatin'ny fifadikana ihany koa efatrandro nataoko. Efatrandro justa voankazo. Voankazo ihany no hohanina dia ny restauré andray Jesosy. Ny restauré andray Jesosy. Haleloia. Fa tena tao anatin'ny fahamainana tanteraka. Fa verina indray Jesosy. Verina indray ny fanahiko velona tao anaty tahaka ny Samsona. Niantso an Jesosy izy, niantso an'Andriamanitra izy, nihaino azy Andriamanitra. Ary efa nitsiry ihany koa ny voly teo aminy. Mba hitantsika ny hery ny verina tao aminy. Miverina ny tompo satria tia antsika izy. Ao tsika tsy fahalalantsika. Ao tsika mandeha fotsiny tsy manontany an'i Jesosy dia tena hoe fahotana lehibe. Fa tsika zany mila manontany an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Amen. Isaorantsika ny tompo. Isaorantsika Jesosy amin'izay fijoroana vavolombelona zay. Mino fa mampahery anao ihany koa mba hafanao miambina, mba hafanao mitandrina amin'ny diantsika. Diantsika io, lalantsika io, mandra-pialantsika amin'ity tany ity mila miambina foana antsika satria tery ny lalana. Ary ny fahavan'ny Satana dia miroro tahaka ny liona mierina, mitady izay harapana. Ka raha vao variana antsika dia efa eo izy mandrapaka antsika. Ka antsika hiambina mandrakariva. Amen. Dada malalo misaotra anao tamin'ny fijoroana vavolombelona, ny hafatra izay nampitanao amin'ny vahoakanao. Mba tena hoe
andray izany ihany koa Jesosy ary ampiasa zany expérience zany hitady anao raha sendra ao anatin'ny fahamainana, raha sendra ao anatin'ny lavitra anao, hitady anao Tompo malalo, hitady anao satria anao Andriamanitra mpihaino vavaka, mihaino fitarainanay, mihaino Jesosy ary manafaka anay. Ka dia misaotra Jesosy, misaotra fa tsy tonga ihany zany fijoroana vavolombelona zany fa tianao anafahana ny hafa anohany izay mandalo ady sarotra amin'izao fotoana izao, izay mandalo fahakiviana amin'izao fotoana izao, ajoroy, atsangano, hitady anao Jesosy fa ianao mahay zava-mahagaga. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy, mbola miverina eto an-trantsika.